efa nohiara-bananao an, tonga soa ao anatin'ny fiarahantsika eto amin'ity pejy Facebook ny Radio Vaovao Masoa ity an. Fotoana ifanaovantsika izay efa telo ve tsika izao amin'ity an'io ity? Sa mety efa fanefany ary. Fa tiantsika ho tohizana hatrany an, manomboka amin'ny telo ora sasany marina eto amin'ny pejintsika eto an, isaky ny zoma tahaka an'izao an, dia manao ny feonan'ny mpiaino Radio Vaovao Masoa isika. Afaka zarainao avy hatrany any amin'izay amin'ny namanao rehetra, izay fantatrao mety afaka miaraka mivantana amintsika. Raha ohatra moa ka tsy afaka miaraka mivantana dia afaka averenina, averina jerena eto amin'ny pejy Facebook ny Radio Vaovao Masoa ihany, na ihany koa any amin'ny YouTube ny Radio Vaovao Masoa manomboka amin'ny alatsinainy. Efa kely sisa ny fotoana dia tonga ny amin'ny telo ora sasany an, dia mikenokenona eo ianao mizara ny lien, mizara ny zavatra rehetra mba ho hitan'ny namantsika ihany koa izay afaka manaraka, dia hanomboka hivavaka tsika rehefa avy eo. Amin'ity an'ity isika dia hiresaka manokana, nanomboka tamin'ny heriny moa tsika nanomboka niara-nianatra amin'ny tantaran'i Davida. Amin'ity an'ity dia hijery ny lohahevitra hoe ahoana ny handresenao, ahoana ny handreseko ny Goliata eo amin'ny fiainako dia ahoana ny handresenao ny Goliata eo amin'ny fiainanao. Izay no ifampizarantsika, hianarantsika eo an-tongotry ny Tompo ao anatin'ny bokin'ny Samoela voalohany toko 17:10. Manasa anao aloha ndao hiaraka hivavaka tsika mialohan'ny fianarantsika an'io an, fa ny Tompo no mampianatra antsika amin'ny alalan'ny fanahiny miasa ao anatin'ny teniny. Dia hosokafantsika mihitsy ny fontsika mba ahafahan'Andriamanitra manazava antsika amin'ilay fahazavany mba tsy hisy haizina tavela any anatintsika rehetra any. Andriamanitra rainay an, feno fankasitrahana anao ny fonay ankehitriny, manatona anao ampahasahiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zoko malalanay. Misaotra anao indrindra ny amin'ny fahavelomanay tsirairay, ny amin'ny fahafahanay miaraka mivantana na dia tsy afaka mifampikasoka ary zahay, mifampikitika, mifankahita tava dia afaka miaraka kosa ao anatin'izao tambazotra izao an, dia rainay ianao fa fahasoavana lehibe izany. Mankasitraka ny amin'izay nampianarinao hatramin'izay. Misaotra tamin'izay nampianarinao teto amin'ny Radio Vaovao Masoa manokana tao anatin'ity herinandro ity, tamin'ny volana lasa rehetra iny. Misaotra tamin'izay nanazaranao anay tsirairay tany amin'izay nisy anay tany. Nomenao exercice mihitsy izahay. Misaotra Tompo fa fiainana ilay miaraka aminao ary mideranao izahay Andriamanitra ny amin'ny asan'ny fanahinao ao anatinay tsirairay. Amin'ity an'ity izahay manasa anao fanahy masina hanjaka aty anatinay ary hialoha lalana ny teny, hanome fifantohana ho anay rehetra ao anatin'ny ora anankiray izay iarahanay eto an, hahatonga anay tena hahita ny fanatrehan'Andriamanitra, hahita ilay Andriamanitra velona miteny an, ary ilay teny alefanao Andriamanitra araka ny teneninao ny amin'ny Salamy 107:1 iny an, mandefa ny teninao ianao dia sitran'izay. Izany andrandrainay aminao amin'izao anio izao an, mahafantatra ny tsirairay izay miara-miaino eto ianao Tompo an, dia miasa feno ary. Amin'ny anaran'i Jesosy an, Amen. Araka ny ifampizarantsika, mandritra ny fotoana lavalava tsika any amin'ny 3 volana no any mihitsy, dia hiara-hianatra amin'ny Davida isika. Isika ato amin'ny Radio Vaovao Masoa amin'ity taona 2024 ity an, dia manana ny fanamby ho tonga hanitry Kristy. Ho kristianina samy hitondra ny hanitry Kristy amin'ny fotoana rehetra. Izay tsika ary nanahoana ianao izay? Afaka nizara ny fofon'i Jesosy tamin'ny manodidina anao ve ianao? Dia henon'ny olona mihitsy hoe tsy hoe manitra ny toetra ratsinao ilay fiainana manodidina, loza raha izany fa manitra Kristy. Korintiana faharoa toko 2 ary amin'ilay 5:5-10 tapany voalohany ary no teny filamatrintsika mandritra ny taona 2024 raha izao ianao vao tafaraka amintsika, dia ndao raisina miaraka izay teny izay ilay hoe fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay. Te ho antry Kristy isika ary olona anankiray izay ao anaty baiboly nga Davida io.
izay nambaran'Andriamanitra rehefa mijery ny asan'ny apôstôly toko 7:10 tsika dia mahita ny Davida manokana tenenin'Andriamanitra hoe zaho hoy Andriamanitra, zaho nahita ny Davida zanak'i Jese, lehilahy araka ny foko izay hanao ny sitrapoko rehetra. Lehilahy araka ny fon'Andriamanitra io Davida io, izay ny ianarantsika azy. Ianarantsika ny Davida manokana an'io tahaka efa nanomboka tsika tamin'ny heriny tamin'ny nanosoran'Andriamanitra azy afaka efa misy vidéo anankiray tamin'ny heriny raha mbola tsy nahita an'izay ianao dia afaka jerenao. Fa androany kosa isika hijery ny tantara isany malaza indrindra rehefa resaka an'io ngamba ary ianao dia hoy ianao hoe indray izao mbola tenenina amin'izany efa haiko. Tsaroako mihitsy taloha mpanao an'izay efa haiko izay. Indraindray rehefa mandeha mihaino toriteny, tsy hoe mandeha mihaino toriteny fa rehefa mandeha any am-piangonana indraindray ka raikitra ny toriteny dia aiza hono inona azy efa haiko izany. Indraindray manao an'izany dia tsy liana ny sofiko. Andao mianatra mihitsy tsika sy ianao hoe isaky ny fotoana omen'Andriamanitra antsika ianarana ny teniny tahaka izao, amakiantsika amin'ny fotoana rehetra ilay isan'andronao mamaky baiboly mihitsy, raisina toy ny hoe izay mihitsy ianao vao nahaino an'ilay tantara hatr'izay niainana. Misokatra indray ny anatinao hoe misy zavatra vaovao tian'Andriamanitra tantaraina. Tamintsika mbola kely ny efa naheno tantaran'i Davida sy Goliaty hoy izany mihitsy fa matoa nisoratan'Andriamanitra Samuela 1:7-12 io tantara io dia satria tian'Andriamanitra andraisantsika hery andraisantsika stratégie paikady manokana hiatrehana an'izay ady misy eo amin'ny fiainantsika. Samy miara-miaiky daholo tsika sy ianao. Fa ady be izao fiainan'izao eny tena ady. Hoy moa aminao matetika rehefa tafaraka iny tsika hoe tandremo ianao sao miady amin'ny fiainana fa tsy ny fiainana ny hiadiavantsika. Araka ilay teny any amin'ny Efesiana 4:1 iny ary amin'ny 9:11 tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazoanareo mifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Mitohy izy hoe fa tsika sy ianao amin'ny 9:12 mamerina tsara Paoly tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizina an'izao dia amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra. Manana fahavalo tsika. Samy manana ny Goliata beany daholo any dia amin'ity an'io ity ny lohahevitra hitondrantsika an'izao fampianarantsika izao dia hoe ahoana no andresenao ny Goliata eo amin'ny fiainanao. Ahoana no andresenao ny Goliata eo amin'ny fiainanao. Raisiny Baiboly izay tenenin'ny tenin'Andriamanitra amintsika no ianarantsika. Samuela 1:7-12 no raisina dia zaraintsika anakenina io efa fantatrao amin'ny ankapobeny ny tantara io. Fa mahasoa antsika vakiantsika tsikelikely ilay izy. Manomboka eo amin'ny 1:1 izao no vakiako aminao hatramin'ny 1:11. Izao ary ny tantarany amin'ny Davida sy Goliata. Ary ny Filistina namorony miaramila ny ady ka tafavory tao Soko any Joda izy ary nitoby teo anelanelan'ny Soko sy Azeka dia tao Efesa Damima. Ary Saoly sy ny lehilahy eo amin'ny Israely dia tafavory ka nitoby teo amin'ny lohasaha Elaha ary nilahatra hiady amin'ny Filistina. Ary ny Filistina dia teo ampita teo amin'ny tendrombohitra anankiray ary ny Israely kosa teo ampita teo amin'ny tendrombohitra anankiray ary lohasaha no eo anelanelany. Ary nisy lehilahy anankiray rapeton'olona hoy izy any amin'ity teny eo ambonana, mpiantsy ady nivoaka avy teny amin'ny tobin'ny Filistina. Goliata avy any Gata no anarany. Enina kiho sy rainje no halavany ary ny satroka fiarovan-doha varahana izy ary ny akanjo fiarovany tratra ka ny lanjan'ny akanjony varahana dia 5,000 sekely. Ary nanao fiarovan-dranjo varahana tamin'ny tongony izy ary lefipohy varahana teo an-damosiny. Ary ny habeny zarandefiny dia tahaka ny vodi-tenin'ny mpanenina ary ny lelalefony dia vy lanja-tsekely 900 ary nisy nitondra ny ampinga lehibeny nandeha teo alohany. Ary nijanona izy dia niatso ny miaramila ny Israely ka nanao taminy hoe nahoana nareo no mivoaka hilahatra hiady? Tsy Filistina va ary ianareo kosa mpanompony Saoly? Mifidiana lehilahy anankiray nareo ary aoka izy hidina ety amiko. Raha tahiny maharesy ahy izy ka mahafaty ahy dia ho mpanomponareo zahay fa raha resiko kosa izy ka matiko dia ho mpanomponay ianareo ka hanompo anay. Ary hoy ilay Filistina hoe zaho efa niaiky ny miaramila ny Israely androany, amohay lehilahy iray hiady amiko
Ary raha reny Saoly sy ny Israely rehetra izany teny Filistiny izany dia nivady-po izy ka raiky tahotra loatra. Izay ilay teny andiny voalohany hatramin'ny faha 11. Rehefa mamaky baiboly ianao dia manasa anao mihitsy aho hoe jery ohatra ny hoe mijery film e. Raiso an-tsaina, imaginena izany ilay zavatra. Tendrombohitra anankiray Filistina. Ny Filistina izany efa mpiady amin'ny Israely efa hatramin'izay mihitsy. Miady amin'ny Israely hatrany hatrany. Tendrombohitra anankiray Filistina, tendrombohitra anankiray ny zanak'Israely. Ny Israely tarihany Saoly. Ny loasa Elaha, izay ilay anaran'ilay loasa, mbola any izany hatramin'izao rehefa mamangy any Jerosalema sy ny sisa any ianao dia mahita an'izany any. Eo amin'ny loasa Elaha eo izany, eo misy valena loasa eo. Dia ny zavatra hitantsika tamin'izany fotoana izany, isan'ny fomba fiadiny hoe tsy avy dia mifandramatra izy anankiroa fa mandefa solon-tena. I solon-tenan'ilay tafika anankiray dia mpian-tafika iray dia ireo anankiroa ireo no manao duel. Duel izany. Ray sy ray tamy ary Goliata be. Ianao aza mieritreritra hoe dessin animé ity Tsy dessin animé mihitsy fa tena nisy olona 3 metatra tany io Goliath io. 3 metatra ilay halavany manahirana ilay Ray Anjesy ny sisady fa 3 metatra. Mila azonao tsara fa nisy mihitsy ny olona tena géant ohatran'izany. Taranaka ny Anakita. Hitantsika ny bokin'i Joshua toko faha 12 any, andinin'ny faha 12. Naringandry Joshua daholo ilay hafa taranaky ny Anakita rehetra, afa-tsy tamin'ny tanàna sasatsasany dia anankiray tamin'ireny no tao amin'ny tanànany Gata. Ary ity Goliata ity avy ao Gata mihitsy. Lehilahy ngeza be, 3 metatra, 4 metatra moa ny halavanao io. Indroana azy izany raha afaka vazaha 2 metatra sy 50 latsaka kely. Oy! Lava be Ary ilay izy tsy vitany hoe lava, tsy hoe lava dia mahia, fa ngeza be. Miaraka amina akanjon'ady tena armure ngeza be. Hitanao ilay ilazany azy eo? Ny akanjon'adiny fotsiny, ilay akanjo be an'iny efa 60 kilos, 80 kilos. Ilay lefonany, ilay lelan'ilay lefona, io teneniny io, ilay lanjan-tsekely io, 7 kilos. Oy! Ahoana re raha izany no mitondra an'izany e? Izaho angamba mianjera ao anatin'ilay izy. Fa izany ilay Goliata nandeha nandroso avy tany amin'ny tafiky ny fahavalo tany andeha aninona? Hiantsy tamin'ny zanak'Israely. Mila tsarovana ao an'ilay Efesiana toko faha 9 teo. Fa manana fahavalo tsika ary nisoratan'Andriamanitra tato ity mba ahafahantsika isenao mi-imaginer tsara, maka sary an-tsaina fa tsy misangisangy ange ny devoly. Ary ny devoly dia tahaka ny ohatran'ny matanjaka, ohatran'ny mahery, miaraka amin'izay paikadiny be dia be. Raha vao tsy fantatrao tsara ny paikadiny dia ho resy ianao. Rehefa jerentsika eo amin'ny andiny faha 12, raha mi-imaginer an'ilay isika maka sary an-tsaina, etsy amin'ny tendrombohitra anankiray ny Filistina, atao amin'ny tendrombohitra anankiray ny Israely. Rehefa samy mbola eo ange, mbola ohatra mety ahoana ny filaza azy? Mifanindrinindry sa ahoana. Rehefa mbola betsabetsaka ny etsy dia betsaka koa ny etsy. Fa rehefa hoe andao amin'izay hanao ray sy ray, inona no nahazo an'i Saoly rehefa naheno ny tenina ray sy ray an'i Goliata? Raiky tahotra fatratra izy. Mieritreritra antsika sy ianao ity indraindray rehefa mihidy ohatr'izao ny fiangonana ao anatina fotoanana confinement antsika eto Madagasikara izao. Indraindray rehefa samy any am-piangonana dia samy mihira dia ohatrany hoe matanjaka. Fa rehefa lasa amin'izay hiatrika an'ilay fiainana manokana irery, ka ianao tsy maintsy hiatrika ny fahavalonao. Mahatsiaro ny mpianatra malala an'i Jesosy rehetra koa azo. Mazàna ny mpianatra rehefa mandinika hoe rehefa amin'ny fotoam-pianarana mianatra, ohatran'ny tsy tena taitra izany hoe hanao fanadinana. Fa rehefa izy irery amin'izay no miatrika an'ilay taratasy-panadinana manoloana azy dia raikitra amin'izay ny matahotra, raiki tahotra. Raiki tahotra rehefa hoe jeu individuel amin'izay ny haviana. Fa mila hampatsiahivin'Andriamanitra anao fa ity ady amin'ny Satana ity ange.
ianao aloha, ianao tena tian'Andriamanitra mihitsy ianao, ianao manokana, ahery dia ianao no mandresy ny Goliata anao an. Jeu individuel, ray sy ray, tsy miafina ny ambadiky ny be sy ny maro fotsiny ianao dia zay ataony be sy ny maro, fa tsika sy ianao mila mianatra an'izay. Donc eto izy antsika mamaky ny andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo indray tsika sy ianao an. Ary Davida dia zanak'ilay Efratita avy any a Betlehem Juda, atao hoe Jese izay nanana zanaka valo mirahalahy. Ary Jese dia efa zokiolona sady antom-panahy tamin'ny andron'ny Saoly. Ary ny zokiny telo lahy tamin'ny zanak'i Jese lasa nanaraka ny Saoly nakany an-tafika. Ary ny anaran'ny zanany telo lahy lasa nakany an-tafika dia Eliaba lahy Amatoa, i Abinadaba lahy Evo ary Sama ny fahatelony. Ary Davida no faralahy. Ary izy telo lahy zokiny lasa nanaraka ny Saoly, fa Davida kosa nivoivoy avy tany amin'ny Saoly hiandry ny ondry ny rainy tamin'ny Betlehem. Ary ilay Filistina nanatona maraitsy hariva ka niseho 700 andro. Ndao aloha tsika ny hijanona kely eo vetivety mijery mijery an'i Davida tsika rehefa avy eo toy izy antsika amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo avy eo, fa mandinika tsara ny zavatra nataon'ilay Filistina. Ilay tetikadiny fahavalo aloha no jerentsika tsara fa mila haintsika mba hahatonga antsika tsy ho taitra ary hahatonga antsika ho tafiomana tsara. Zareo tsara eo amin'ny raha miverina kely amin'ny andininy fahavalo tsika, ny tetikadin'ity Goliata ity an, ankoatra ny hoe manodona be ilay paoziny tena tonga ianao izany dia i Saoly raha olona tena lava be Saoly an, izany ny isan'ny nifidianana ny Saoly, izy tena ranjanana be, fa mbola manao an'izao Saoly mitazana anazy raha ohatra ka sainy. Ilay paoziny efa mandondona be an, fa izy nandritra ny 700 andro isa-maraina dia mivoaka miaraka amin'ny maivava be. Hitanao ny fahavalo? Raha mijery an'ilay tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Apokalipsy tsika toko faharoa ambin'ny folo. Io devoly fahavalontsika io an, Satana ilay fahavalontsika an, ianao aza mieritreritra olona karazan'olona any anaty sainao any fa fanaratsy any amin'ny rivotra ny fahavalo an. Eno tsara ny tenenin'ny tenin'Andriamanitra momba ny Satana eo amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafolo tapany farany io. Nazera hoy izy ilay mpiapanga ny rahalahintsika. Satana no tiany ambara. Inona ny ataon'ity mpiapanga ny rahalahintsika? Satana io miapanga antsika io an, dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamantsika andro aman'alina. Hitanao io Satana io an, miapanga ny asany. Mampiasa teny izy. Miapanga antsika eo anatrehan'Andriamanitra fa aty anaty lohantsika koa. Ao samy mikitika ny lohany daholo. Fantatrao moa fa ao anaty lohanao ao ny antsoina hoe taninady, ao ny valet de lela. Ay izany, ilay lohasa ela ato anaty lohantsika ato, ato ny ady amin'ny Goliata no mipoitra. Ary mila ao tsika ny mandresy. Inona ny ataon'ny fahavalo? Ny ataony ao anatin'izao Covid izao nge ato ny ady ato. Mandemy ny saintsika izy amina fandemetsahina be da be, amina zavatra mampitahotra. Izao io, voavoan'io ianao dia maty dia mety tsy resaka Covid ihany fa vao mandeha nge ny marain'andro, inona izao ny zavatra mampitahotra anao? Mila azonao an-tsaina fa ny devoly mampiasa ny circonstance hahatonga tahotra. Tia mihitsy ianao ho tonga eo amin'ilay andininy faha iraika ambin'ny folo tahaka ny Saoly teo hoe raiky tahotra, tsy tafandraina inona na inona, tsy hitanao akory izay atao. Izao no lazaiko anao. Tsy manaiky tsika ka, foantsika ny anaiky an'izany. Lehibe nge ny aty anatintsika noho ny amin'izao tontolo izao e, ka tsy fantatrao? Efa fantatrao izany. Fa averin'ny Tompo aminao tsara ny fahavalo dia tsy reraka mihitsy. Ity ara-loha Goliata mbola isan'andro ihany izy niainga teto, 700 andro. Fa fantatrao moa fa ny devoly an, andro aman'alina. Tsy reraka mihitsy, tsy misy hoe makaina kely eo, moa devoly fa mba makaina kely fa aza-dalaina. Amin'ilay fotoana eritreretanao iny mihitsy hoe ohatran'ny reraka, iny mihitsy izy manara-roatra. Tandremo. Andao hijery an'i Davida tsika. Izay ny amin'ny fahavalo, ny Filistina sy Goliata be.
Zareo amin'ny andiny fahafito ambin'ny folo indray izao tsika sy ianao no mandeha. Aroa Jese tamin'i Davida zanany. Eto ity lango eran'ny faty sy ireto mofolo ireto ho andralanao ka dia atery faingana ho any etobo ho any amin'ny rahalanao. Ary eto ny buffet arivony. Eto ho an'ny buffet arivony ireto fromage didiny folo ireto dia izahoana tsara ihany rahalanao na manahoana. Ary hitondray izay ahafantarako ny toeny aho. Ary Saoly sisy telo lamba amin'ny lehilahy rehetra amin'ny Israely dia teo amin'ny lohasaha Elaha niady tamin'ny Filistina. Mbola tsy misy hoe ady eo fa mbola ady ara-tsaina. Sinoa, ady ara-tsaina. Dia ny fomaraina koa Davida ka namela ny ondriny ho tandreman'ny olona ary naka ny entana izy ka lasa nandeha araka ny nandidiany Jese azy. Ary tonga teo amin'ny sehatra sarety izy ary ny antokony miaramila izay efa ivoaka ilahatra dia nanakora iady tamin'izay. Fa ny Israely sy ny Filistina efa nilahatra iady ka nifanatrika ny miaramila. Izay ny zavatra nitranga. Ndao hianatra amin'ny Davida. Fa Davida ilay tenen'ny tenin'Andriamanitra hoe nahita lehilahy araka ny fony Andriamanitra anao ny sitrapony rehetra. Mila tadidinao tsara fa mbola zatovo Davida tamin'izay mbola tanora. Mety nanodidina ny 20 taona latsaka kely tanoany. Tao anatin'izay nefa zareo ny fankatoavany. Naniraka azy Jese, ndana ho eto any amin'ny rahalanao reto. Mandinika ny tanora amin'izao fotoana izao tsika. Ry tanora malalo. Misy fotoana miteny indroa intelo dada sy neny ao an-tanànao. Izay vao mety mihetsika kely ihany fa indraindray intelo miteny ary mbola hoe eny ndraso fa ataoko. Dia izany ve ianao mieritreritra hoe ianao ho lasa Davida be? Ho lasa olona araka ny fon'Andriamanitra? Ndao hianatra amin'ny Davida amin'ny zavatra majinika. Fa i Davida rehefa nirahan'ny dadany dia nankatoy izy. Ndao hianatra an'izany fankatoavana izany amin'ny zavatra madinika na dia kely irahana. Izay mihitsy angeity mirahana dala mitondra sakafo any amin'izy telo lahy zokinao any. Fa ankoatran'izay jereo tsara nataon'i Davida eo amin'ny andininy faha-20. Naniraka ny dadany, tsy toerana akaiky akory io ka hoe eto dia ery an-tokotany ery fa toerana lavitra, mandeha lavitra ilay tany nady io. Ry zareo tany Betlehema mipetraka, io lohasahan'ny Elaha io lavidavitra mihitsy. Dia inona nataon'i Davida? Ny fomaraina tsara izy, niomana mihitsy izy, ary talohany nandehanany dia navelany ho tandreman'ny olona ilay ondriny nandrasany. Tsy hoe rehefa nirahana izy dia lasa izy tsy nirahahiny ilay zavatra nataony teo. Tsy ohatran'izay akory ny fiasan'i Davida. Indraindray tsika manao an'izany. Indrindra amin'izao vanim-potoana ny ohatran'ny klik-klik izao. Ohatran'ny tsy matotra amin'ny zavatra hampanaovina azy. Fa i Davida rehefa nanankinana ny ondry dia fantany ny andraikiny, fantany responsabilité. Ianao koa ve? Ho tahaka ny Davida, mahafantatra tsara ny responsabilité ianao. Mahafantatra ny andraikitrao ka raha manao zavatra hafa ianao dia efa akanao antoka aloha hoe vita tsara ny anankiray. Mila olona tahaka an'izany ny tompo e. Mila ianarantsika zavatra madinika toy izany amin'ny fomba fiasa. Fomba fiasan'i Davida. Fa mazàna tsy hita amintsika malagasy izany. Indraindray amin'ny seha-pihariana amin'ny fiainantsika mampalahelo mihitsy ange. Indraindray ianao izany fantatra hoe mahavita manao zavatra tsara. Anie? Moa tsy izany ve ilay resaka vita gasy? Lalina mihitsy aza mividy zavatra vita gasy. Fa vita malagasy ny tsara. Fa ny vita gasy manahirana be. Indraindray ahoana ilay izy? Ampanaovina zavatra anankiray anankiroa dia gaga mihitsy ny olona mikomandy an'ilay zavatra, mety vazaha iny mahavita zavatra. Iny amin'izay fa ampanaovina zavatra arivo aman'alina. Atao an'izao ilay arona dia mitsoaka ny tahony. Hitanao? Rehefa misy zavatra mitombo ilay andraikitra dia tsy mahavita tsara ny zavatra hafa. Andao kendrentsika mianatra mahatoky amin'ny zavatra kely isika sy ianao. Any toetra ny Davida izany. Ndao ary handroso ao amin'ny andininy faha 2 amby 20 indray tsika, hatrary amin'ny andininy faha 1 amby 30 ariany vakiana.
Davida namela ny entany teo amin'ny tanan'ny mpiambiny entana dia niazakazaka nakeny amin'ny laharan'ny miaramila ary tonga ka nanontaniny amin'izay toetry ny rahalahiny. Ary mbola niresaka tamin'izy indro tamin'ny niakatra avy teo amin'ny laharan'ny miaramila ny Filistina ilay mpiantsiady, lehilahy Filistina avy any Gata, i Goliata no anarany ary niteny tahaka amin'ny teo aloha ihany izy ka reny Davida. Ary ny lehilahy rehetra amin'ny Israely raha nahita io lehilahy io dia nandositra azy fa natahotra indrindra izy. Ary hoy ny lehilahy amin'ny Israely, efa hitanareo ve io lehilahy miakatra io? Iaika ny Israely no iakarany, koa izay lehilahy mahafaty an'io dia ataony mpanjaka manan-karem-behivavy ary dia omeny koa ny zanany vavy ho vadiny, sady tsy ampandoavy ketra amin'ny Israely ny taranadrainy. Ary hoy Davida tamin'ny olona teo anilany, ahoana sy ahoana nge no atao amin'izay lehilahy mahafaty an'io Filistina ka mahatondro masony Israely fa zinona moa io Filistina tsy mifory io no dia iaika ny miaramila n'Andriamanitra velona. Ary ny olona namaly hoe izany ka izany no atao amin'izay lehilahy mahafaty azy. Ary Eliaba zokiny nandre azy niteny tamin'ny olona dia nirehatra tamin'ny Davida ny fahatezerany ka hoy izy hoe, nahoana ianao no midina ety ary amin'iza moa no namelanao an'ireny ondry vitsy ireny any anefitra, fantatro ny avinavinao sy ny faratsy ny fonao fa izany ady no hidinanao ety. Ary hoy Davida, fa moa maninona zao? Mba miteny aho ka nahoana moa? Ary niala teo aminy hakany amin'ny sasany koa izy ka niteny tahaka an'iteo. Ary ny olona namaly azy tahaka an'iteo indray. Ary noho reny olona ny teny izay nataon'i Davida dia nambarany tamin'i Saoly ka dia naniraka akazy Saoly. Izay ilay hitantsika eo. Ny zavatra azontsika raisina dia ity, samy naheno daholo. Miaramilan'i Saoly ary Davida koa tao anatin'izay naheno an'ilay fiantsinady nataon'ny fahavalo, nataon'ny Goliata. Samy hafa be mihitsy ny réaction an'i Davida sy ny réaction an'ireto miaramilan'i Saoly reto. Ny zavatra mampieritreritra eto an-toerana eto dia izao. Arak'ilay tenin'i Jesosy amin'ny Jaona 4:17 iny hoe ety amin'izao tontolo izao ny ahitantsika fahoriana. Samy mandeha fahoriana daholo tsika, samy mandeha mihitsy. Inona izao ny ianao problemanao? Indraindray rehefa miatrika an'io problemanao io ianao dia te-hiteny, mbola tsisy ohatran-tiatr' izay ny iainako, maty aho. Ia, misy fotoana tahaka ny te-hisaina ohatr'izany. Fa andao ange hijery an'i Davida sy reto miaramila reto hoe samy naheno an'ilay zavatra notenenina daholo. Na Davida na miaramilan'i Saoly, fa samy hafa be ny réaction. Ny réaction tany anatin'i Davida, ny fihetsika navalon'i Davida ny tany anatiny tany tamin'ny fahenoany an'i Goliata, dia réaction hoe hiady amin'izany aho. Fa ahoana moa izany no manana zo hanala baraka ny miaramila an'Andriamanitra velona. Ny tany anatin'ny miaramilan'i Saoly maheno an'ilay izy dia mivoraka ny lohany, dia mieritreritra hoe ahoana re no ahafahana mitsoaka eto amin'ity ady ity nefa tsy mety ny manao déserteur hoe hiala eo. Izao no lazaiko anao. Ato anatin'ity sainao ity ilay izy. Ato no mahatonga anao ho resy avy hatrany raha ohatra ka mitahotra no avelanao mitarika anao. Na hahatonga anao hiaina an'ilay fandresena satria averiko aminao tsara ny Korintiana 2:2-4 fa io Jesosy Kristy izay tompontsika sy ianao io dia mitondra antsika mandrakariva toy ny fanaony izay avy nandresy. Efa mpandresy ianao fa mila raisinao ilay fandresena hatrehanao miady fa efa mazava fa hoe iza ny handresy. Rehefa miady, rehefa tsy miady ianao dia efa resy. Mahereza ary. Mahereza miatrika, tsy mitsoaka, tsy mieritreritra lalana hitsoahana misy fotoana vao miainga any ny olana dia lalana hitsoahana ny eritreretinao. Vao miainga any ny olana dia lalam-poza hozy ho filaza azy. Aiza re ny hodinana amin'ity hatreo ny zavatra. Fa ao ny iarahan'ny tompo aminao. Raha manjinika an'i Davida tsika dia mieritreritra hoe inona re ny tena nanosika an'i Davida hiady tamin'i Goliata. Mety afaka
eritreretina hoe naheno an'ilay fampanantenany Saoly hoe atao manan-karena be hono, mena marena be zany, dia raha vita an'izany fa lasa vinantony mpanjaka fa ny zanaka vavin'ny mpanjaka omena ho vady. Tahaka n'ino? Tsy mandoetra ny taranany rehetrarehetra koa avy eo. Zava-dehibe an! Fa izao, raha mandinika ny 5:20 tsika, dia miteny Davida hoe ahoana sy ahoana ange ny atao amin'izay lehilahy mahafaty io Filistina io ka mahafa-tondromason'i Israely. Dia ilay toy antenina hoe fa zinona moa io Filistina tsy mifory io no dia hiaiky amin'ny miaramilan'Andriamanitra velona. Ny zavatra hitantsika dia ity: ny lahara-pahamehana tany amin'ny Davida dia ny hoe hampanjaka ny voninahitr'Andriamanitra. Ny lahara-pahamehana dia niaro ny voninahitr'Andriamanitra, fa tsisy dikany ho anazy ny tsy le hoe toerananana, tsy le fitahiana mety ho azo. Mampieritreritra mihitsy izany an. Mampandiny tena asy anao izao. Ianao izao inona ny tena imponao an'ity Andriamanitra ity? Indrao dia ny fitahian'Andriamanitra raha ny tena tadiavinao ity. Nefa ianao hoe te olona araka ny fon'Andriamanitra, ny dikan'ny olona araka ny fon'Andriamanitra araka ilay asan'ny apôstôly 3:22 dia hoe hanao ny sitrapony rehetra. Ny tany anatin'ny fon'ity Davida ity ary tian'Andriamanitra ho hitany anatin'ny fontsika. Dia ny fanaovana ny voninahitr'Andriamanitra ho zava-dehibe indrindra amin'ny fiainana. Mahatsiaro be Matthieu 5:7. Tsaronao izay ten'Andriamanitra, hainao jerijely izany. Ahoana ilay izy? Ka tsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Io Andriamanitra io miantoka an'izay manao priorité ny royaume. Miantoka anao rehefa lahara-pahamehanao ny fanjakan'Andriamanitra. Miantoka anao izy. Raha manohy tsika mijery ny tantaram-pianakaviana, mahafinaritra be nge ity tantaran'i Davida ity. Jerenao nge ny réaction an'i Eliaby. Jerenao ny fihetsika Eliaby lahy-matoa. Rehefa nandre tamin'ny olona izy hoe tonga Davida, nirehatra ny fahatezerany. Jereo ny vavany amin'ny Davida hoe nahoana ianao ny midina aty? Amin'iza ny amelanao an'ireny ondry vitsy ireny? Fantatry ny avinavinao. Any anatin'ny sainy anamelohany an'i Davida, endrikendrehany an'i Davida, dia hoe Davida hono bezesta. Pieboebo. Ratsy saina. Ry havako. Mahavariana ity tantara ity hoe nataon'Andriamanitra ato mihitsy. Isainantsika fa misy fotoana ao anatin'ny piraita-po ao mihitsy. Ao anaty piraita-po ao. No misy ngidy mandeha. Efa niainga hatrany amin'ny voalohany ange ny tantara. Bokin'ny Genesis 4 dia efa misy tahaka an'io mihitsy. Tsaronao, izy mirahalahy, nga Kaina sy Abela. Rehefa tsy nankasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra Kaina, dia nisy fahatezerana tany anatin'ny fonon-kaina tany. Rehefa tenen'Andriamanitra motsy ianao no tokony hanapaka an'io fahotana io. Fa io fahatezerana io rehefa kobonintsika, ilay fahatezerana iny fialonana, sosotra ny fo amin'ny zavatra mahazo ny hafa sy ataon'Andriamanitra amin'ny hafa. Tsaronao tao amin'ny Samuela 1:20. Fa teo anatrehan'ny rahalahiny angeny nanosoran'ny Samuela ny Davida ho mpanjaka. Mahatadidy an'izay tsika. Angamba izay ny tany anatin'ny fon'ity Eliaby ity. Mahatonga azy manana teny mandratra tahaka izao. Anatra ho antsika sy ianao ity. Fampaherezana antsika aloha hoe raha teo Davida ianao ny fiainana, te hanahaka an'i Davida, miomana fa misy Eliaba any e. Mety misy Eliaba. Mety misy Eliaba. Mety tena akaiky anao mihitsy, mety raita-po, fa mety havana akaiky, mety le ao ambony, mety le ary avaratra, mety izay maninona? Manasoketa anao manoloana ny hafa. Miteny hoe ratsy fanahy ianao. Tsy rehefa tsy mahazo tsara ny antson'ny tsirairay, tsy mahazo an'ilay ny olan'ny Eliaba tsy azo an'ilay antson'Andriamanitra tao amin'ny Davida. Hanika mangidy any anatiny.
Fa mihina moa ianao ty fa rahalahy kely ty, za nge lama to e, za tokony ho mpanjaka. Fa ahoana? Angamba mety izany nampatonga Eliaba mirehatra tahaka ny fahatezerany. Tsisy antony tokony hampirehatra ny fahatezerany, izy hitondrana sakafo indray. Fa zao ravako. Io devoly io io devoly io dia misisika amin'ny zavatra kely foana. Mahatonga fandemetsahina aty anatintsika. Mahatonga antsika hiraviravin-tanana tsy handroso amin'ilay antson'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Fantatry ny devoly nge ny antson'Andriamanitra amin'ny fiainanao e. Dia mampiasa olona izy. Eny fa mety ny akaiky anao mihitsy aza. Fa izao ndao hianatra amin'ny Davida isika. Namaly tsotra Davida. Mba miteny ka nahoana moa izy. Fa angaha vitan'izay ny 130 niala teo aminy Davida. Tsy te hampaheranao ravako hoe raha misy an'izany iainanao tahaka ny misy Eliaba izany ny fiainanao, mialahy fotsiny eo. Aza manobe fandaharana be tahaka n'inona? Aleo fa Andriamanitra no mametraka an'io raharaha rehetra io. Ataovy izay tokony ataonao mialahy fotsiny eo. Aza mieritreritra ny hanamarina ny tenanao fa an Jehovah ny ady ao anatiny eo, mampaheranao manokana eo. Ndao tohizana, 130 efa nivakiantsika teo dia tohizantsika tonga ao anatrehany Saoly izany izao Davida. 2 hatramin'ny 7 indray nivakiana. Ary hoy Davida tamin'ny Saoly, aoka tsy ho ketraka amin'ilay ny fon'ny olona, fa ny mpanomponao andeha hiady amin'io Filistina io. Fa hoy Saoly tamin'ny Davida, tsy toa anao ny andeha hiady amin'io Filistina io satria mbola zaza ianao, fa izy nge efa mpiady hatramin'izay niainany. Fa hoy Davida tamin'ny Saoly, ny mpanomponao niandry ondry indrainy, ary nisy liona sy bera tonga tao ka nalasa zanak'ondry teo amin'ny ondry, dia nanenjika azy ka namey azy, ary azoko teny ambava n'ilay zanak'ondry, ary noho ny andramatra izy dia noazomiko tamin'ny sominy, ary nasiako ka matiko. Liona sy bera samy mivonoa ny mpanomponao ary io Filistina tsy mifory io dia ho tahaka ny anankiray amin'ireny, satria niaika ny miara-milan'Andriamanitra velona izy. Ary hoy koa Davida, Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy no hamonjy ahy amin'ny tanan'io Filistina io. Dia hoy Saoly tamin'ny Davida, mandehana ary ombanao an'i Jehovah. Ary Saoly nanao inona? Nampiakanjo an'i Davida ny akanjo fiadiany ary nanisy fiarovan-dovarahana tamin'ny lohany sy nampiakanjo azy ny akanjo fiarovan-tratra. Ary Davida namehany sabany tamin'ny akanjo fiadiany dia nanandrana nandeha nanandeha fa tsy mbola nahazatra azy izany ka hoy izy tamin'ny Saoly, tsy afa mandeha amin'ireto fa tsy mbola nahazatra ahy. Ary dia niesoriny Davida izany. Teo anatrehany Saoly mpanjaka izany. Nentina teo Davida, io ny Davida hiady amin'io. Zavatra hitantsika tahaka ny réaction ny hafa, réaction ny Eliaba, miseho mizesta izany. Ilay izy tsy resaka miseho mizesta, fa resaka fahenoana ny antso ary resaka fahasahiana. Andriamanitra ihany nge ny mahita tsara ny tosika manosika anao ny anatinao any. Eny e, mety misy manenjika manaratsy samihafa ianao. Mety misy teny ary hoe, inona ny vitanao? Ianao mbola voazaza iray tsy ahoana ny filaza azy? Iray ranon'olana moa sa maninona? Tsy haiko tsara ilay izy. Azonao. Zaza hono e. Tsy miankina amin'ny resaka hoe zaza na tsia ny fiadiana amina Goliata. Firy taona ianao izao miresaka amiko mihaino ahy io? Firy? Nga misy resaka hoe feno 20 taona ianao sa efa 50 sa efa 70 amin'ilay antso iantsomitompo anao. Misy Goliata eo. Misy Goliata mety tsy ity Davida ity ange raha jerena dia ohatran'ny nidin-kizo ihany izy. Izy miandry ondry tsara normal tsara ny an-tsaha. Fa Goliata be ary amin'ny tanin'ady ary, iny no tadiaviny adiana. Fa natsomitompo mahatsiaro an'ilay Estera 4:4-10 hoe nataon'Andriamanitra tamin'io fotoana io mihitsy ny nandrahan'ny dadany azy tany anady. Ary rehefa tonga tany izy dia tamin'ilay fotoana niantsian'ilay raha Goliata be an'ilay ady mihitsy ny nahatongavany, henony.
tahaka ny misy parazara be da be kisendrasendra fa nalamin'ny tompo tsara hoy ilay any bokin'ny Estera hoe iza ny mahalala raha ho amin'izao mihitsy ny nanandratan'Andriamanitra anao amin'ny fanjakana hoy Mordekay nametrahana anao amin'ny fanjakana eo iza mahalala raha ho amin'izao mihitsy izao vanim-potoana iainantsika izao no iantsoan'Andriamanitra anao dia aza mandà dia dao anaiky niza mety tsy hino no mety ho vitanao izao no nataon'i Davida nizarainy tamin'i Saoly hoe izao nge nefa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako e fantatrao moa fa reny eksperiansa rehetra ny zavatra niainanao ny adina trehanao rehetra taloha za tena mandrisika anao mihitsy hoe raiso an-tsoratra ireny fa reny entraînement tsy misy zavatra mandehandeha fahatany izany mihitsy amin'ny fiainana hatramin'ny mbola kely ianao ka hatramin'izao dia raiso mihitsy ny hoe soraty daholo hatrany fa manampy moa ilay hoe manoratra raha tsy mahay manoratra ianao tsy maninona akory fa manampy be hoe raketina raisina izay nataon'i Davida teto izao naveriny tamin'i Saoly izao nge nefa nataon'Andriamanitra ny andry ondry dia misy liona sy be sy orsa be maka an'ilay ondry dia nalaiko teny ambava amin'ny teny dia namonjy Andriamanitra fa ny fampisintona an'ilay ondry fa resiny ny sotominy ny volombavan'ilay liona azonao atsy sotominy nge ny volombavan-tsakanareo raha tsy ataony sakanareo fa liona nge ty tsy dessin animé ho azy izany fa averiko aminao fa soratan'Andriamanitra hoe inona ny zavatra tsy vitan'io Andriamanitra io vitany daholo ny zavatra rehetra rehefa miankina aminy ary tsy miankina amin'ny taona antsika mihitsy hoe firy taona na firy taona fa na mbola kely tahaka amin'ny Davida ary ianao dia afaka miaina an'izany rehefa bien connecté amin'io Andriamanitra io ampiasao ny eksperiansa anao taloha zara ho amin'ny hafa rehefa nizarana an'izany sao i Paoly dia tsy Paoly io Saoly dia resy lahatra izy ndanary fa momba anao Andriamanitra fa teo nisy vadisoa-kevitra mety misy daite koa ngamba mety mahatsiaro manana andraikitra koa ngamba nga Saoly dia ave ty zanako ary izay ngamba nataony ampiakanjonany ity ohatra ny hitako ery le gasoka be an'i Saoly dia miampy an'ilay armure be dia mikirazorazo be amin'ny Davida dia andeha namatotra an'ilay ceinture misy an'ilay épée amin'izay Davida ngamba izy naika tafotohana ny anjera indraindray tsika ohatr'izany indraindray tsika ray aman-dreny mampiomehy indraindray terentsika hitovy amintsika ireo zanantsika ireo na mety tsy ray aman-dreny ihany indraindray amin'ny fiatrehana ny ady ao amin'ny fiainana fiatrehana ny zavatsarotra dia eritreretintsika hoe izay paikady nataon'Andriamanitra tamintsika dia tsy maintsy izay koa no ataony amin'ny hafa tsy voatery ny anjarantsika dia mamporisika ny tsirairay inona ny fiadiana sahaza ny tsirairay sahazan'io zanakao io sahazanao misy fotoana efa misy idée fixe be ato anaty lohantsika ato dia tiantsika imposena amin'ny zanakitsika izao teo ilay tenin'Andriamanitra mihitsy hoe nareo ray aza mampahasosotra ny zanakareo indreo dia mamono fo izy misy fotoana zavatra efa tsy zakan'ilay zanaka mbola ataontsika ihany anatra izany avy amin'ny tompontsika amboarana ny fomba fitaizantsika koa fa ny fomba fiatrehantsika ny ady mihitsy tsy ny armura ny hafa no ilainao tsy ny fiadiako za manana ny ahy manokana ilay fiadiana tenenin'Andriamanitra ny amin'ny Efesiana toko 1 manomboka ary amin'ny andininy 13 universel ilay fiadiana raiso ny famonjena ho fiarovan-doha ny tenin'Andriamanitra atao sabatry ny fanahy universel fa samy manana ny antonona azy sur mesure azonao dikan'izany tsy hoe ny akanjonao akory no andeha ho anaovako ny fiadianao anao dia andao samy handray ny fiadiantsika isika eny afaka mifampitatana mihitsysika dia mifampivavaka zava-dehibe izany ao anatina ady fa ianao mila mandray ny fiadianao ny famonjenako andrasany hoe ny famonjena ny raisiko tsy mahavonjy anao tsy hoe rehefa ny voavonjy maritery mamanay dia voavonjy automatika samy manana azy fa mety tsy voavonjy mihitsy
za raha ohatra ka tsy nanaiky an'Jesosy fa ianao koa mila azonao tsara fa manokana ny armura dia raisoary ny fiadian'Andriamanitra rehetra tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra hiatrehanao an'io zavatra rehetra io. Mandeha tsika fa mandeha ny fotoana. Andiny faha-efapolo izao tsika hatramin'ny fahafito amby efapolo ny vakiana. Dia nitondra ny tehany teny an-tanany izy sady nifidy vatikolonjy 5 tao amin'ny lohasan-drika ka nataony tao anaty kitapo fitondra ny mpiandry ondry izay teny aminy. Ary atsamitadiny ary ny atsamitadiny koa teo teny an-tanany. Dia nanatona ilay Filistina izy. Ary ilay Filistina nandroso nanatona ny Davida sady teo alohan'ilay lehilahy mitondra ny ampinga lehibe. Ary noho nijerijeran'i Davida ilay Filistina ka nahita azy dia nianjonanjona taminy fa tanora izy sady mena volony tsara tarehy. Ary hoy ilay Filistina tamin'i Davida, fa alika angaha no ataony lahy amin'ny tehany ary nanozona ny Davida tamin'ireo andremany ilay Filistina sady nanao tamin'i Davida hoe avy ety amiko dia omeko ny voromanidina sy ny bibidimy nofony lahy. Fa io kosa Davida tamin'ilay Filistina, ianao manatona amin'ny sabatra sy ny lefina ary ny lefim-po fa za kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro, Andriamanitry ny miaramilan'Israely, izay efa noekekenao. Anio no anoloran'i Jehovah anao amin'ny tanako, ary amely anao ka hanapaka ny lohanao dia omeko ny voromanidina sy ny bibidimy fatin'ny miaramilan'ny Filistina. Anio mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana Andriamanitra tokony Israely, ary ho fantatry izao fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amin'izay Jehovah, fa ny Jehovah ny ady, ary hanolotra anareo eo an-tananay izy. Izay ilay fiomanan'i Davida. Tsy hoe avy dia niatrika Davida fa niomana izy aloha. Niomana tsara. Indraindray tsika ianao rehefa mafana fo be. Fa ataoko izy amin'izao Goliata be. Indraindray ianao voly tamin'ny ianao le vao nitokanana iny. Vao misy mananaka roahano izany. Azonao. Tsara ny hafanam-ponao fa miomana tsara aloha. Raiso daholo ny fiadiana. Zareo tsara ilay fiadiana nalain'i Davida, ny zavatra efa nazara n'Andriamanitra azy no nalainy. Ny zavatra teny an-tanany ihany koa tsy mitady ny zavatra tsy hita fa tsy mitady, efa fampiasana izany. Kitapo kely nalainy ny vato 5, naka vato 5. Izay izao ny zavatra ekstra teo amin'io. Naka vato anaky 5 izy. Ny tehan'ilay amin'ny mampiandry ondry azy. Nalainy ireny. Miomana ianao mahatsiaro an'ilay izy raha toko fahafito iny ihany, averiko aminao foana iny satria tenin'Andriamanitra visé ato anaty lohako. Ary Ezra nampiomana ny fony. Toko fahafito andiny fahafolo. Ezra nampiomana ny fony hitady ny lalàn'i Jehovah, hankatoa azy ary hampianatra ny Israely didy sy fitsipika. Ilay toe-po mihitsy hoe nampiomana ny fony na nomana. Préparation. Zava-dehibe izany. Ianao nge mila miomana isan'andro. Se préparer foana hoe ady ilay izy fa tsy hoe routine fiainana dia inona indray sokafy indray ny tsena dia tsy izany ange fa ady io. Indraindray ianao variana tandremo. Zareo. Raha ianao hoe izao no nataony Goliata ohatran'io izao mihitsy ange ny ataony devoly mandeha amin'ny saina. Jereny ahoana filaza azy? Ohatran'ny sarotra be ilay filazan'ilay maimay vava anankiray, tsy teneniko iny fa ilay fomba fiteny azy. Fa izao hoe nanompa be da inga Goliata ompa siozina. Jerena ange tsika sy ianao raha vao tratra an'izany ompa siozina izany. Marary fo tsy nampoiziko. Ato ange! Ato! Tsisy ny asan'i Davida saina tamin'izay zavatra noteneniny. Traitena ho alika, traitena ho... Teneniko anao tsara. Na misy olona 100 amanetsiny ary miteny anao hoe alika ianao. Izaho aloha tsy te halala izany mihitsy satria fantatro fa tsy possible ho tafiova alika mihitsy aho. Azonao ve? Hitanao no mampandaitra an'io ange ato e! Ianao no misafidy hoe andairan'izany ve ianao? Indraindray ianao mieritreritra tsy mandeha an'ilay tsena nozon-dranona dia nozon-dranona. Ao amin'i Jesosy ianao raha avako raha mitoetra ao amin'ny fiherena izay niavo indrindra ianao na iza n'iza nozona anao izao no mampozin'ilay izy ny eritreretako azy tsara. Ao anatina fitaratra blindé be Andriamanitra io manarona ao io. Alefaso kely izay ozona tianareo alefa
alefa n'le fahavalo igny a midona amin'le fitaratra blindé dia miverina izy miverina miady Zakary toko faharoa ange miteny amintsika andiny faharoa amby folo tsaronao zay mikasika anao ange dia mikasika ianak'Andriamason'Andriamanitra fahasoavana anie ty miaraka amin'ity Andriamanitra ity lazaiko anao fa ninona tenenin'izaniza zay tenenin'Andriamanitra mikasika anao zay tenenina ao anatin'ny sainao ao atony ady tandremy tsara jereny any Davida affirmation déclaration ana fandresena ny teneniny fanambaram-pandresena zany mivoaka ny vavany Davida jereo tsara manomboka teo amin'io andiny fahadimy amby efapolo hatramin'ny fahafito amby efapolo inona ianao mivoaka ny vavanao indraindray mivoaka ny vavanao io gravy tonga ny ianao dia déclaration de défaite maty oviana ianao zao ny teny farany hoe maty ianao tsy maty ianao tsisy ohatry ty hatrenenana zao isoro eo amin'ny vavanao zany manomboka izao ndao ianaiko havaozin'Andriamanitra ny saintsika déclaration de victoire ny atao mbola tsy resy akory ange eritrereto fa olona tanora kely ty Davida ty miaraka amin'ny pota kely izy raha pitahina amin'ny inga Goliata be fa io tsy resaka pôzy hoe taky ny ahoana ty Covid ty taky ny ahoana volana efa rapitso andro zao farany volana ny vola eto an-tanana rehefa tady ho lany sahady azonao tsy miankina amin'izany anaverin'i Davida tsara fa an Jehova ny ady averiko aminao fa an Jehova ny ady ary tsy resaka sabatra sy lefona mizesta be miaraka amin'le lefona be dia mbola misy miaramila kely mpitazona ny ampingany arany inga Goliata gravy ny sary fa tsy sabatra sy lefona ange no hamonjen'Andriamanitra fa ao amin'Andriamanitra ao an Jehova ny ady ary ny fitoeranao ampinoana ao amin'Andriamanitra no andresenao ny fandemetsaina sy ny tahotra rehetra alefa ny devoly mpandresy ianao amin'i Jesosy ka vitan'izany manoatra no mpandresy vaikitsika ny andinin'ny fahavalo amby efapolo hatramin'ny valo amby dimapolo mamarana azy tsika noho ny ainga ilay Filistina ka nanatona itsenan'i Davida dia nandroso faingany Davida ka niazakazaka eo amin'ny laharan'ny miaramila hitsenan'ilay Filistina natsofoka Davida tao akitapo aloha ny tanany ka naka vato tao izy ka dia nalefany tamin'ny antsamitady ka navoan'ilay Filistina tamin'ny andriny boum zay izy no ary niletika tamin'ny andriny ny vato dia potraka nikohaka tamin'ny tany izy mbola tsy maty dia toy izany nandresen'i Davida an'ilay Filistina tamin'ny vatona antsamitady fa namely an'ilay Filistina izy ka nahafaty azy ary tsy nisy sabatra teny an-tanan'i Davida tsy sabatra koa izay ilay lazay tsy sabatra nalefina fa izao nataon'i Davida niazakazaka Davida ka nitsangana teo anilan'ilay Filistina dia nalainy ilay sabatra ilay io dia notsoahany tamin'ny trano dia namonoiny sy nanapahany lohany izay no nita Filistina fa maty ilay lehilahy maherina dia vaky nandositra izy ary ny lehilahy amin'ny Israely sy ny Joda dia nitsangana ka nanakora sy nanenjika Filistina hatrany akaiky ny Gay sy ny vavahadiny Ekrona ary izay vota amin'ny Filistina dia niapatrapatra teny amin'ny lalana makany Saraim ary hatrany Gata ka hatrany Ekrona ary ny zanak'Israely niverina nanenjika mafy ny Filistina ka namabo ny tobony ary ny lohan'ilay Filistina dia niraisin'i Davida ka nentiny tany Jerosalema fa ny fiadiany napetrany teo amin'ny lainga ary no nahitany Davida nandeha hiady amin'ny Filistina Saoly dia hoy izy tamin'ny Abnera komandiny miaramila ry Abnera fa zanak'iza moa iny zaza iny ary hoy Abnera raha velona koa ny hainao ry mpanjaka tsy fantatro velively ary hoy ny mpanjaka anontanianao na zanak'iza iny zaza iny ary noho niverina avy namono ilay Filistina Davida dia nalainy Abnera izy ka nentiny teo anatrehany Saoly ary mbola teny an-tanany ihany ny lohan'ilay Filistina dia hoy Saoly taminy zanak'iza moa ianao ry zatovo ary hoy Davida hoe zanak' Jese Betlehemita mpanomponao nandresy Davida ilay fandresena tsy hoe tsotra magia vita fa ilay izy tena misy fiatrehana n'ilay izy mihitsy misy fiomanana dia avy eo tonga amin'izay nandroso ilay Goliata be dia izy koa nandroso ary mailaka mihitsy izy nandroso malaky izy nakeo amin'ny filaharany miaramila malaky izy naka an'ilay zavatra tany an-tanany tan'ilay vato
nanipy an'iny a dia comme par chance mety ohatr'izany izany fomba fijery azy mila azonao tsaina fa nanao kasika nge io Goliath io misy kasika ny lohany misy fiarovan-dovarahany midikany a une partie ampahany amin'ny lohany ihany no mipoitra fa dia gaga ianao a dia tena ianao izany hoe arenjana be izany Davida raha hitifitra tsika tonga dia teto amin'ny teto amin'ny tsy firifany teto amin'ny mpivoan'ny andriny teto goaka teo ilay izy izao no lazaiko anao tsy hoe prouesse ny Davida akory izany hoe wow Davida eny tena nizatra nitifitra mihitsy angamba izy nitifitra manao flèche ohatr'ireny fa ny zavatra mazava dia ity nataony Davida tsara ny andraikiny a dia Andriamanitra no miguide ny zavatra rehetra ny rivotra ny vitesse-n'ilay vato tafiditra tsara teo misy partie tsy voakontrôlana olombelona nge izany fa Andriamanitra mikontrôla azy izao no lazaiko anao ravako amin'io adina Goliath amin'ny fiainanao io aza miasa saina amin'ny partie izay tsy vitanao mety ianao nge Davida hoe atao izao ity dia ahoana raha ohatra ka tsy mahatody eny akory hoayaka be eo na tsy haiko hoe azonao an-tsaina fa tsy izany tsisy fisalasalana mihitsy tany anatin'ny Davida 5 ilay vato nalainy a essai voalohany première lancée dia izay no izy mahavarina tiako be mandinika an'izany hoe io Andriamanitrantsika io rangahy mahery io Andriamanitrantsika io ataovy izay tokony ho ataonao aza miasa saina amin'izay tsy vitanao a apetrao ambavaka eo amin'ny tompo a fa hain'Andriamanitra no miguide ny zavatra rehetra dia ho hitanao hoe resy ny Goliath be efa mpandresy ianao raiso izay fandreseny izay mampandresy anao io Andriamanitra io mety ianao mety mbola samy manana ny stadiny Samuela voalohany toko 7:12 iny diniantsika iny a asa aiza ho aiza amin'ilay verset teo izao ny fiainanao ankehitriny mety mbola le any amin'ilay maheno an'ilay fiantsinady mety mbola eo amin'ilay fiomanana ve sa efa tena eo amin'ilay fiatrehana mihitsy matokian'Andriamanitra ataovy izay tokony ataonao ary andao hianatra amin'ny Davida tsika ilay olona araka ny fon'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra ao antsika sainao dia hoe total confiance toky ray manontolo apetraka amin'Andriamanitra izay no nahatonga ny fandresen'i Davida io ary tsy miovy izany tiana Andriamanitra ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika sainao nge no hoe mandresy ny Goliath antsika isika mety efa nisy karazany Goliath tany aloha tany fa lazaiko anao fa mbola hisy any aloha any fa mahereza fa efa voalanjan'Andriamanitra tsara io izay vao apotrany aminao a ary ianao a rehefa tafajoro ianao dia mitarika ny hafa amin'ny fandresena izay ny lesona farany raisintsika eo anatin'ity rehefa resy tery Goliath glu nitsoaka amin'izay ny Filistina fa izay vao nanana courage daholo rispo hiady ilay miaramila ny Saoly rehetra dia lasa nanenjika mety ianao mihitsy ange no andrasany mety ho eny ramby ianao hoe sy inona moa izay za faralahy kely atao tanàna izany tsy dia manana indrindra aminay iray-tam-po izany tsy fantatro daholo izay hoe izany mba sy tsy haiko ny inona ny excusenao hoe hitenenanao hoe c'est ça ve ianao mihitsy no antsoin'Andriamanitra hitanao ve ny effet ny fiatraikan'ny olona anankiray samy atrika ny Goliathany ny raisiny Davida personnel ny ady raiso personnel ho anao koa ny ady tsy ianao no miady Andriamanitra any Jehovah io ady io fa mety aiza ho fitaovana dia ho hitanao fa ianao kay nalain'Andriamanitra hitondra fandresena ho an'ny fianakavianao iza ny mahita ianao mihitsy koa ngamba nalain'Andriamanitra hitondra fandresena tahaka ny an'i Davida ho an'ny firenentsika mihitsy manana fofeny fanetretena ohatran'i Davida tsy tahaka ny eritreretan'ny Eliaba azy hoe bezesty le io fa le any anatinao any hitan'Andriamanitra nge ilay fo te hanavitra ny hafa ilay fo te hiaro ny voninahitr'Andriamanitra ilay fo manao priorité
ny fanjakan'Andriamanitra. Manasanao iara hivavaka, avadika isika vavaka izany rehetrarehetra izany, mba hahatonga an'izany ho fiainana ho antsika. Andriamanitra rainay an, misaotra indrindra ny amin'ny tantaran'i Davida sy Goliata, noir et sur blanc, écrit, voasoratra mazava atao anaty baiboly, ahafahanay mianatra ny amin'ny fomba fiatrehana ny ady. Jesosy samy hitanao daholo izay rehetra. Fantatrao ny zavatra mianjady amin'ny fiainanay. Fantatrao, satria tsy hoe fantatrao fotsiny fa ianao mihitsy nge no nandamina hoe amin'ity fotoana ity dia misy karazana Goliata 3 metatra, mety misy Goliata 5 metatra be mampitahotra be ny paozy amin'ny fiainanay. Misaotra anao fa hendry ianao e, fantatrao tsara ny ataonao. Mifona aminao mihitsy fa misy fotoana dia tahaka ny miaramilan'i Saoly izahay. Te handositra hitsoaka matanjaka, fa raiki tahotra izahay manoloana ny zava-misy. Hifonana aminao mihitsy fa mazana ny tahotra no mibaiko anay. Fa manomboka androany izay Jesosy, alefaso fahatrehanay io. Hatrehanay satria ianao Andriamanitra no miasa aty anatinay. Ampaherezo ny tsirairay. Ampaherezo mba ho hiavao mihitsy ny any anatin'ny saina any. Mety misy fandemetsaina alefa ny fahavalo. Fiantsinady, zavatra teniteneny aminay mampitahotra anay, mety ao anatina ankonana mihitsy, mety ny mpiray tam-po ny vady, ny ray aman-dreny, tsy fantatrao daholo Tompo. Mety isany tahaka ny paozin'i Eliaba, mahatonga fandemetsaina, mahatonga anay ravoravo-tanana. Andriamanitra ampaherezo ny tsirairay, tena hijery anao, hitohy hijery anao fa tsy hijery ny olana. Tsy ho mora kivy, sy ho mora tohana hoe nompainy ihany na Jesosy ampianaro mihitsy izahay, mba ho mafy toto any anatinay ihany. Dia ny teninao no deklarenay, ny teninao no hamafisinay sy hambaranay fa mpandresy izahay ao aminao. Ampianaro tahaka amin'ny Davida izahay Jesosy, ahita sahady ilay fandresenao dia hiainana izany. Ampianaro ho sahy miditra eo amin'ny taninady mihitsy, hiantehitra zato isan-jato aminao. Anao ny voninahitra Tompo amin'ny fandresenay fahomanao anay sy hiainanay ankehitriny. Tahirizon'ny mpiaino rehetra, jereo izay ao anatina tsy fahasalamana, na ny tenanay mihitsy ny ao anaty tsy fahasalamana, na mikarakara marary, ampaherezo Jesosy, mety ho aretiny mihitsy ny Goliata be ankehitriny. Jereo manokana izay ao anatiny tsy fahampiana, mety misy vola mila enjehana, misy zavatra manery be, jereo manokana, ampaherezo Jesosy, fa ampandresy ny tsirairay. Fa moa io fahoriana maivana sy vetivety io dia manamboatra voninahitra mavesatra ho anay. Matoky anao izay Tompo fa miasa ho anay ianao, matoky anao izay fa ampiasainao izahay dia ny tsirairay mihitsy hanana an'ilay saina ho hanao priorité ny fanjakanao. Ho eto amin'izany ny mpiaino radio vaovao Mahasoa rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanaovanay ny vavaka, dia hanononanay ny fiadananao Jesosy, ilay mihoatra ny fahalalana rehetra miambina ny fo sy ny sainay. Ao aminao Kristy. Amen. Hatreto ny fiarahantsika, misaotra anao naharitra tao anatin'izao fiarahantsika izao dia mametraka anao mba ny fiain'i Jesosy Kristy ary. Amin'ny heriny anio raha sitrapon'Andriamanitra dia afaka zarainao ny liantsika amin'ny hafa namanao rehetra. Tahiny Tompo ianao.